Salama daholo androany isika dia ndondrera hiresaka ny mahakasika ny zavanitranga tamin'ity herinandro ity izay teratany vahiny teratany frantsay marimarina kokoa nanararoatra ny fahantrany ireo ankizivavy malagasy amin'izao anatin'ny krizy izao dia manararoatra manao filandratsiny ilay rangahy amin'ireo ankizivavy malagasy izay mbola Virjiny ary tambazana vola sy tambazana fahoentina any am-pitandranomasina. Izay no fomba fiadiny ity teratany vahiny ity tamin'ireo ankizivavy malagasy izay efa maromarino no voajonony tamin'izany asa ratsiny izany. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ary manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny mileky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny misy sy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mampalahelo ary mahalasa saina ny zavatra iain'ny malagasy amin'izao ankehitriny izao izay tena miaina ao anatin'ny krizy tanteraka ny voaka malagasy iray manontolo amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitsy amin'ny malagasy no efa tsy mahita arapaka intsony ary ny antsasa manilan'ny malagasy ihany koa dia efa tsy afaka misitraka ny sakafo intelo isanandro intsony tahaka ny taloha fa misy aza indray mandeha fotsiny no misakafo ao anatin'ny iray andro. Midika izany fa tena tafalatsaka angady ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ary mandraky teny androany dia mbola sarotra no hitadiavam-baholana ialana amin'izay krizy fahantrana lalina izay iainan'ny voaka malagasy amin'izao ankehitriny izao. Na dia efa samy miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitondra fanjakana mba hitadiavam-baholana amin'izany dia mbola tsy hita ny mangirana mandraky teny androany. Ka noho izay dia maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe safidy ve sa lahatra ny fahantrana izay mahazo ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao satria mantsy raha araka ny hita dia i Madagasikara isan'ny firenena izay azo lazaina tena manan-karena nefa ny vahoaka miaina ao anatiny dia tena mijaly sy fady ranovana iry. Lasa tompony mangataka ny atiny foana ny voaka malagasy rehetra indrindra amin'ireo harena izay nanantsika eto Madagasikara. Izany hoe tsy afaka tena misitraka tanteraka sy tsy afaka tena mba miaina kahalalahana amin'izay harena ho an'ny malagasy izay ny voaka malagasy ka izay no isan'ny fototra iray hita fa tena mahalasa ny fiainan'ny malagasy tsirairay lasa tsy zarizary tahaka an'izao ka lasa tombotsoan'ireo olombitsy ihany no tena hita miharihary ho an'ny malagasy sy Madagasikara izay. Araka izany dia samy manofinofy ny malagasy amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe oviana ihany mba tena afaka hisitraka sy hiainan-kahalalahana amin'ireo harembe izay nanantsika ny voaka malagasy satria niady mafy noho izy ireo ny razambentsika tany alohabe tany ka tokony mba ho afaka hisitraka an'izany amin'izay ny voaka malagasy tsirairay amin'izao ankehitriny izao. Na ny nahavita fianarana ambony io na ny tsy nahavita fianarana dia hita fa tsy dia misy loatra ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana andavanandro noho ireo izay nahavita fianarana dia lasa tsy mahazo asa ny ankamarony na ny zatovolahy izany na ny zatovovavy dia tafiditra ao anatin'izay tsy fananana asa izay avokoa. Ka eo indrindra no mahatonga ny tanora malagasy amin'izao ankehitriny izao lasa manita-kevitra amin'ilay hoe ndao rangahy ho eny am-pitandranomasina, ndao rangahy ndeha hitady asa any ivelan'ny Madagasikara fa ny eto tanàna tena tsy ahitam-baholana mihitsiny satria ny asa mafy ho an'izay sendra mahita asa nefa ny karama kely dia kely. Ny karama azonao anatin'ny ray volana tsy mahavita ny fandanianao ao anatin'ny ray volana ka lasa miditra trosa lava hany ka lasa sahirana na ireo izay miasa aza na ireo izay tsy anasa. Ka izay no mahatonga an'ireny tanora malagasy izay hitantsika be dia be lasa mitady ravinahitra any am-pitandranomasina toy ny any Allemagne, ny any Canada sy ny any amin'ny tany Araho ireny
noho ny afitsoka an'izay tsy fanananasa eto Madagasikara izay. Ka noho izay nofinofy izay mo dia ao ireo zay be diplôma dia moramora aminy ahita asa any am-pitan-dranomasina. Ao ihany koa ireo zay tsy manana diplôma fa tsy navita fianarana nefa te hiasa any am-pitan-dranomasina na ihany koa te hipetraka any am-pitan-dranomasina any. Ka eo no mahatonga an'ireo tanora malagasy lasa mitady vahaolana hafa toy ny hoe mivaro tena na ihany koa miaraka amin'ireny vazaha efa antitra ireny, dia ireny zany sy no hitany fa vahaolana hahamora ny hahatongavany any am-pitan-dranomasina any satria raha vantany vao manambady azy ireny na ihany koa miteraka indrindra fa ny manao mariazy amin'ireny vazaha ireny dia avetrany lasa miaina sy mipetraka any am-pitan-dranomasina any. Ka veloma hatreo zany ny fahantrana izay iainana eto Madagasikara araky ny nofinofin'izy ireo hatrany. Efa fantatra ireo teratany vahiny nefa ny izay nofinofin'ny tanora malagasy indrindra fa izay nofinofiny ireo zatovovavy malagasy zay ka eo indrindra mahatonga an'ireo sasany izay tsy matahotody lasa manararotra an'izay nofinofiny zatovovavy malagasy zay ka eo izy ireo no manao resaka balaoasy sy ny fanambatambazana arabola sy ny fampanantenana amin'ilay hoe raha miaraka isika dia hoentiko miaina sy mipetraka any am-pitan-dranomasina ianao ary ho alaiko vady. Ao anatiny izay fanararotana izay hatrany mo ny cybercriminalité ao Antananarivo renivohitra ao nahitratra teratany frantsay iray sy renim-pianakaviana malagasy iray ary nahiditra amponja noho ny fanararotana aranofo izay. Nahiditra amponja eny Antanimora ny zoma 9 septambra teo izy ireo noho ny resaka fanararotana aranofo izay manana endrika famarinana olona. Ny talata 3 septambra 2024 izy ireo no voasambotra teny Ambohibao. Raha ny fanadiadiana dia ireo vehivavy mbola Virjiny no tena tadiaviny ilay teratany frantsay mba hanaovana fanararotana aranofo. Io vehivavy sakaizany io izay mpiray kombakomba aminy no mikaroka sy mandray ireto vavy ireo ary mitondra azy ireny eny amin'ny hopitaly hanaovana fitiliana ara-pahasalamana. Tovovavy marefo no tena lasibatra amin'izany. Ampanantenana izy ireo fa hoentina any ivelan'i Madagasikara ireto vavy ka roboka avy hatrany. Efa hatramin'ny taona 2024 no nivezivezy teto Madagasikara ity lehilahy ity. Vao marina tao anaty findainy ihany koa fa ny fisiny horonan-tsary mamafady ny fiarahany amin'ireo tovovavy izay efa lasibatra amin'ity raharaha ity. Natolotra ny fampanaovana ny zoma 9 septambra teo ny raharaha ka izao nahiditra ponja vonjimaika eny Antanimora izao izy roa ireto. Ka noho izany dia efa maro ireo izay tsy matahotody manararaotra ny fahantrana izay iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary indrindra fa ireo vazaha sy teratany vahiny ireo dia tena hita fa manararaotra an'izay fijaliany malagasy zay ka avy hatrany manao an'izay tiany hatao ho an'ireo tanora malagasy ireo. Ka tena tokony ho sarotiny amin'izany ny fanjakana satria fanolanana sy famarotan'olona izany dia tena raha ny lalàna raha ho an'i Madagasikara manokana. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefana misy tao WATAWATA GASY tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.